nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ireo ankizy sahirana izay beaziny eny amin'ny tobo vonina Samapefilo ny mpikambana vao amin'ny Leo Club Vola Mahitsy androany. Fanadidiny. Fantelina amin'ny asa soa izay efa natomboka izy ireo tamin'ity taona-piasana 2024 ity no nitanterahany fikambanana Leo Club Vola Mahitsy. Izany dia fizarana fitaovam-pianarana ho an'ireo ankizy beazina ao amin'ny tobo vonina Asama. Ny fanomezana dia niarahany Leo Club Vola Mahitsy ny Salata amin'ny Lions Club Antananarivo Vohitsara sy ny Leo Club Antananarivo Tsaradia. Ty hetsika androany ty zany dia araka lazainao fanomezana ankizy scolaire na ankizy misy telopolo ao amin'ilay centre vonina Asama Andavamamba. Dia ty action ataonay ty zany ataon'ny fikambanana Leo Club Antananarivo Vola Mahitsy miaraka amin'ny Lions Club Antananarivo Vohitsara sy Leo Club Antananarivo Tsaradia. Dia izay moa zany fikambanana manao asa soa isan-karazany zavatra ataonay dia ny amin'ity volana septembre ty zany fitsinjovana ny fidiran'ny mpianatra no antony hanomezanay ty guide scolaire ho an'ny ankizy ty. Misy antony manokana le izy arak'ilay lazaiko teo hoe fidiran'ny mpianatra moa dia moa koa le centre le toby izay tsidianay zany toby tena anisan'ny sahirana eto andrenivohitry Antananarivo dia na cahier na stylo tsy ananandry zareo dia izay zany tena antony hoe hanome kit scolaire miaraka amin'ny fourniture de base zay ho an'ireo ankizy ireo. Ahitana ireo karazana fitaovana izay ilaina any an-tsekoly toy ny cahier, ny penina sy ny sisa maro samihafa ny fitaovana izay nomen'ny fikambanana. Marina fa ireo ankizy sahirana eto Ampefiloha izay ampianarina dia ahazo ny fanadina-panjakana CEPE no notolorana ny fitaovana.